Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity asabotsy 10 volana aogositra ity. Ny rapsodian'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe ilay mahery sy ireo Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Jaona 10:4-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly azy hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao Andriamanitra ianareo. Rehefa mamaky ny 7 voalohany ao amin'ny Salamo 2:20 ianao izay nanambaran'i Jesosy Tompo an'ilay andininy ety ambony dia ahita zavatra miavaka. Izao ny voalaza ao: Andriamanitra dia mitoetra eo amin'ny fiangonan'ny mahery ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Alaharo ny teny mahantra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo, vonjeo ny ory sy ny malahelo, afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny, ao amin'ny maizina no andehanany. Hoy izao: Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra ianareo rehetra. Mario fa Andriamanitra dia miantso ny olony hoe mahery, ary hoy koa izy hoe Andriamanitra ianareo. Averiko ihany, Andriamanitra dia miantso ny olony hoe mahery, ary hoy koa izy hoe Andriamanitra ianareo. Fa mandeha lavidavitra kokoa ny soratra masina mamaritra ny andraikitsika. Alaharo ny teny mahantra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo, azo ditsita ny fahorian'ny malahelo. Ianao no natao hamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Azonao amin'izay ny antony antsoina antsika hoe mpamonjy ao amin'ny Obadia 1:20-20. Ny 4 amin'io Salamo dia tena mampalahelo. Izao ny voalaza ao: tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny, ao amin'ny maizina no andehanany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe satria tsy mahalala hoe iza ireo mahery ireo Andriamanitra ireo dia mikorotana ny tany. Mampatsiahy ahy tovolahy iray izay nihaona tamiko, ary nilaza izy fa tsy mino an'Andriamanitra. Rehefa nanontany azy ny antony hoy ny lehilahin'Andriamanitra, dia nilaza izy fa be loatra ny mahantra sy mijaly manodidina antsika. Raha misy Andriamanitra, hoy izy nanontany, nahoana izy no mamela ireo olona marobe ao anatin'ny fahantrana sy ny fanaintainana ary ny fahoriana? Tsy mety izany. Dia hoy aho taminy, hoy ny lehilahin'Andriamanitra, marina ny teninao, tsy mety izany. Tsy fahadsoan'Andriamanitra nefa izany. Ireo izay nirahany hamonjy sy hanampy ny sahirana dia tsy manao izany akory, ary anisan'izany ianao. Taorian'izay dia nitory ny filazantsara taminy aho, hoy ny lehilahin'Andriamanitra, ary voavonjy tamboninahitra izy. Ianao no iray natao hanafaka ny mahantra amin'ny tanany ratsy fanahy. Ianao no mpamonjy ny sahirana. Fantaro hoe izy ianao, ary raiso ny toeranao amin'ny mahampanampy sy mpanafaka anao. Ianao ilay nomena hery avy any ambony mba hampisy fiantraikany sy hanova ny tontolonao. Aleloia! Izao dia misy fanekem-pinoana izay anasako anao, izahay iteny dia ianao amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Nomena hery avy amin'ny fanahy masinao mba hitondra fiantraikany tsara eo amin'ny fiainan'ny hafa, ary hitondra fihavahana eo amin'ny tontolo manodidina ahy. Mandeha amin'ny fahendrena sy ny fahasahiana aho, hiaro ny malahelo sy ny mahantra, hanamarina ny ory ary hanafaka azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Rehefa raisinao ampamatorana ny teny dia ho tonga miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona ianao. Tsofoko rano ianao